ka mety manana adhéron betsaka ange maître avoka Rakotarijana mahatonga azy hoe tena masa miantsy satria fiantsina mihitsy manko le provocation amin'ny vahoaka manko le hoe mampitantrina any hoe mety be dia be ny olona miaradi aminy dia matoky izy aprofon'izany tena 7 hectare nitondra olona mihitsy ange izy nitondra miaraka tamin'ny banderole ohatra ny tena mampiseho amin'ny filohan'ny république iny vahoaka fa tena eo an-damosinao monsieur le président. Io ange mpianatra zany rehefa baikonao hoe hoentina dia hoentiny fa rehefa tena mideriny ireo tsisy ireo mpianatra ireo zana-bahoaka fa tsy hoe tokamonina ery moanina ambony tendrombohitra ery dia ho ampidininy avokina hoe mipetraka ary amin'ny kazeny zana-bahoaka ireo discipline voalohany dia tsy andeha hamonin'ny fianakaviany ireo ankizy ireo ary ireo ankizy ireo tsy nitezaina tamin'ny politika tsy nitezaina tamina fantezaina hoe hianatra n'le ary fa izahay dia nitezaina mihitsy ny alalana zany hoe tantara sy fiainan'ny olona ary ny teny mihitsy hoe tsy ny fampianarana anareo daka sy tontolo ny tena tanjony eto fa ny fampianarana anareo handray andraikitra hijery zay nge efa niatsika zany tanky dikan'izay zany a marketing iny fa rehefa izy kosa mila vola vola be da be azo nangony mpitondra fanjakana iko tsy aloha zarainy any aminazy fa ny vahoaka fa ny vahoaka aza matahotra nareo fa tsisy mpanao konko anankiray ao hikitika ny vozon'akanjonareo ary izay no mahatonga ny mpanao konko rehefa misy tolom-bahoaka na tsy antsoina dia eny anaty vahoaka eny foany zahay zay zany ary ohatra hita hoa tolona ngeza be indromy sesy nandraisan'ny mpanao konko anjara tsy nisy trano vaky tsy nisy zany ary mbola iriariava amin'ny mpanao politika moa fa zay tsy miteny izahay nge natonga an'io fa ina mahatonga anareo miteny hoe tsy misy fanantenana intsony ny vahoaka amin'izao fotoana izao tsisy fanantenana intsony ny vahoaka satria voalohany aloha nambarako maly moa zay any amin'ny gazety rehetra any hoe Antananarivo manokana Antananarivo nge efa voadidiny efa lasany tena mpanambola ny tany lehibe eto Antananarivo renivohitra atsoatsy dia izay manan-karembe ihany mety ho afaka hipetraka eto an-drenivohitra fa voailika ny sahirana ary profon'izany renitsano azo efa memay isan-karazany reny raha tsika ohatra fotsiny hoe voadidina ahoana Antananarivo lanera ngeka efa tsy any gasitsony lanera zay azo ambolena tsara vary azo ambolena tsara voly avotra efa tsy any gasy lanera iny amin'ny bypass mbo mangakely io problème mbola hitatsika amin'io filateksa io iny ary amin'izao fotoana zao dia miainga indray ny any be tsy mitatatra manomboka eo Akasina Andraharo Ambodiady mahazo an'Andranomena iny paka amin'iny amin'ny digy iny mbola tsy hita officiel fa efa be da be ny vahiny mandehandeha satria amin'iny le lalana vakina anaovana lalana francophonie le lalana fandrosoana fa ny fele izy avy eo ny vokatry le izy avy eo le tany mety tsy ho an'ny mponina ntsony zany hoe voadidina mpanankarena be tanàna Antananarivo mety voailikilika ny mahantra eo satria tsy araka an'le rivotra iainany eo ntsony ohatr'izany koa ny any amin'ny faritany mety ho hitatsika nge tsy eo ririna kely hoe avy aty Antananarivo ny mponina any amin'ny faritra atsimo any teny averenao aminay faritaninay satria tsy zavatra miafina intsony ny fanomezana vahana ny vahiny amin'ny fanomezana ny tany ary tany mavokatra sy misy arenakibony tany daholo ny lasany izy rehetrarehetra fa tsy hoe tany ngazana ry atapoketsariako raha any izy ny anajary moa maninona anjara andraikitrareo anatin'ny kongo ve no mandeha hiady an'izany le olona voakasika raha ohatra ny tsy dia taitra loatra nge le malagasy amin'ny ankapobeny fa dia avelany fotsiny eo le iny karana mandrefy tany araka ny teninao teo ery amin'le lalana le hoe francophonie Ankasina iny dia efa feny teratany vahiny mandrefy ndrefy sy ny sisa sy mandehandeha tsy taitra nge le malagasy ka izy nareo nandeha ho tsemboka aloha amin'ny mevika eo taitra le malagasy fa zao fotsiny mijery izy hoe zahay ty ve mba hisy aro zahay ty ve mba hisy hanoana fa ny zava-misy nge dia zao hoe ampahatrana tanteraka le malagasy rehefa mahantra dia na ny fotoana iresana tsisy fa mitotototo mitady ny hoanina dia tsy manana fotoana intsony raha tsy
mba eritreretana raharam-pirenena ary na mifidy ara de fidifidy fahatany fotsiny mialatsiny fa de hoe andia fidy iza hono ny atao ianina de avy eo manenina fa rehefa tena voakasika izy fa manomboka mirongatra ny olona eny manomboka mirongatra ny olona maneho hevitra sy ny sisy fa eo koa moa zany ny zava-misy hoe hoaninareo mpanao gazety sy radio sy ny karazany tony ny tena mampalahelo matetika de le vahoaka madinika te aneho hevitra tsy de afaka mivoaka loatra satria mila vola nareo mila vola ny tele de lasa ohatrany hoe na ny aina amanjery koa lasa fitaovam-panjakana ientiny ifehezana le olona fa rehefa tena marary ny vahoaka mitsotra ihany tsy vitan'izay nge izy io fa misehatra zavatra rehetrarehetra tany moa iny tena zava-dehibe amintsika ary napetraka mihitsy anaty gazety any hoe tsy ily zay pasitra tsony no de takitsika atsoatsy fa de nosy Madagasikara indray ny hoe averenao aminay taninay raha izao mitoy ary tsy zay tsy mahatsapa an'izany ka zay mana tsofina zay manana maso zay afaka miteny de mandray adidy aloha miteny ary tsy teny ny mpanao mpitondra fanjakana mbola manam-pahaizana nge reo hoe de andeha ho atoro an'izany ny nazy nge efa any ivelany ny tokotaniny avy manakorotana varotra eto izy de lasa izy any no tsangatsangana zay zao maheno ary tsy efenina zany fa mpiasa tranony olona ambony eto lasa atao mpiasan'ny ambasady de mitaiza zazakely any ya tsisy afenina zany marina zany tsy afenina dikan'izany nge efa manamboatra ny tongony zareo hoe pitentsika Madagasikara fa tsika efa citoyen aty anana na aty anana mampanahelo nareo ve tsy ohatrany hoe kivikivy ihany hoe fa nitolona nanomboka tamin'ny teneninao teo tamin'ny 91 tamin'ny 2002 2009 etsetera matonareo zao mbola midradradradra ihany hoe tsy afaka angina am'izao zava-misy zao a mbola tsy nahatratra ny tanjona nitolomanareo zany nareo natao anatin'izay vanim-potoana zay na ianareo zany mety hoe natao fitaovana fotsiny na mihitsy zany a ny tanjon'le tolona nataonareo no tsy tafapaka de hatrarozao mbola mitolona foana tsy reraka fa le tsy reraka zay a tsy seza zany de davina tsy seza ny de davina satria mba afaka manohatra ny ataon'izay mpitady seza nge zay mandeha varo maninona tsy mba manaohatra nataony avoky de mba mahazo afarapatana any amin'ny fitondram-panjakana tsy mety aminay zay satria le fanahanay atahoranay tanjonay de hoe a ny malagasy rehetrarehetra ny tompon'ny Madagasikara miara velona sy sambatra eo amin'ny taniny de zay le fanontanianao toizako hoe tsy merci enerzy zay ny tolona zay nametraka tamin'ny 2002 tsy nentina nataony Flora Valomanana izay ihany ndraiky mivadika mbola nanongana azy ary tia ny tena zavatra nahagaga nivarotra tany ange raha Valomanana de inona izy ianao rehefa niraikitra ny tolom-bahoaka iavoko nge mbola tany amin'ny raha Valomanana zany hoe zay mpivarotra tany rehetrarehetra zany hoe ditoanany nge iavoko mampanahelo zany fa tokony hoe andiny teny izy na hoe méditation izy ny fitenenanay sao de trop loatra ekena fa tsisy nijery ny mpanao konko ny mpitondra teo fa tsy zay tsy fijeren'izay no andia amadiana ny foto-kevitra indrindraindrindra ny tanyrazana fa no avonao tsirairay a no avony taranakao ny tokony hojerenao mahazo ny marché ny francophonie zany ingenao iambiny hoe mahavitanao ama firitaona zany ohatra satria zany nge hono nresahan'ireo mpanao konko hoe zahay zao no azo ny marché fiambenana ny francophonie lisany any amin'ny club an'ireo mpanohatra reo club an'ireo exreo inona mba ho azo ny lisany zikany na le fitezana le mpianatra ara de efa nivoana ay nisy takalo nisy tambony zany mety nampanantenaina misy taminy o menanareo marché ny fiambenana mandritra ny francophonie fa vito hoany le fanjakana de dito nefa manamafy hoe tsy manambany ny asa fiambenana fa ilainy io zany ilainy io a raha misy olona tokony ambenana atafita soa ny tandrony famelomana ny vahoaka malagasy fa nytenatany hoe tsy tokony zany ny varotana le fanao tokony zany ny varotana ary zany konko zany mialatsiny a tsy manambany le asa fa fambany tena zany a zany konko zany a ny hoe sécurité nde azakazahana amonona ny image ny endriky le konko mihitsy zao nge tsoky
akehitriny a be da be tsony tsy samy mitonina hoe za kung fu za aloha tsy mienatra za mitonina mihitsy hoe kung fu a fonctionnaire fa za miteny hoe za kung fu fa misy ary namanay tsy samy mitonina an'io tsony no le ataon'le kung fu aty aorina le pitarika misy mpianatry ny maître tao hoe misy magistrat am'izao fotoana zao misy administrateur civil misy dokotera misy maramila misy gendarme fa mienatra ry zareo hitonina hoe za mpanao kung fu zay ny amerenako an'le fitezaina nitezaina tamy zavatra tsara zay tao ary nanana tanjona lehibe mihitsy de zao zavatra monsieur zao mamenatra ny namana ny monsieur hoe za mpanao kung fu eo amin'ny resaka hoe raha-pirenena ny teny tsy hivitsika teo zany de hoe tsisy zavatra antenaina ohatra anankiray hoy aho le fananatany teo fa ohatra anankiray ny fampandehanana raha-mpanjakana ahoana moka amina miliara ny vola alohana ministra dikan'izay io ministre io manery ny DG andoha ekolazy aminy fa tsy maintsy amerina an'le vola izy ny DG manery ny directeur aiza izy nefa de ny directeur manery zay eo ambany aiza nefa reo ny hita vola tsy mahita vola reo fa tsy maintsy ny vola mpanjakana tantaninao no amboarinao eto amintsika misy an'izany hoe ronjato ariary ny valerana singana taratasy ray no efain'ny fanjakana vidiny eny amin'ny épicerie nga mataratasy vela reny 10 amin'ny fomba ahoana ny anjoso am'izany raha-pirenena zany hoe avo efatreny amin'ny filetena izy a zay volam-bahoaka inona ny tetika aso tanteraka am'izany fa tsy juste ohatrany hoe fomba moderna angalarana an'le vola andoavana tsosa vidin'le seza mahafantatra an'izany ve ny tena de tsy mampalala ny vahoaka de angina fotsiny na mpitandrina amin'ny vahoaka hoe ary ny mahagagana hoe miady amin'ny kolokolotsika zany de tsy hitany bianco ve mijery an'izany any ministera hoe de tokony oronjato ariary ve mividy an'ity taratasy ty ohatra fa de hoe anarany fotsiny le bianco ny madinika ery no enjehana zany rehetrarehetra zany ny teny aloha zay mahalala de mieno zay manatsofony fa io nge rehefa poka ny sarom-bilany ny 7 andro ny anazy fa ny ray andro ny an'ny vahoaka sady tsy azo tenena le mpitondra fanjakana tsy azo tenena izy ary manampitsofona moa tsatrany ohatrany hoe inona loatra ary zay raha mieritreritra hoe so de tokony olona bady ihany no hitondra firenena fa tsy diso manam-pahaizana loatra aiza kosa tsy mety zany raha tsika rehetra mahita fa makaiza amin'ny firenena ka an'le somary badibady no misy ny endry fa le olona tena manam-pahaizana matetika de mifoana raha tsika mahita zao raha za mpampianatra mienatra raha mpianatra eo amin'ny kahany président ny ACC iny nanaraka ny fandaharana iny foana taloha tamin'izy mbola tsy nahazo seza ary eo izy le zokobe anankiray zay hoe io lalam-panorenana iny nge tokony mahay mamaky an'io na atao hoe mpitary-posy ary tena tokony hevitra malagasy fa tsy akana hevitra vahiny satria no ny fakana hevitra vahiny lalam-panorenana de vitan'le le lalam-panorenana manodikodina manolon'olo an'le zay hevitra tiany to hoe aherovany an'ny sezany sy aherovany an'le mpitondra fa raha tena hevitra malagasy jereo reny dina reny rehefa mangalatra ianao de tonga de makery zany nge lalam-panorenany lasitsika demokratika sy ny sisa ny mpitondra mpanatanteraka io a de napetraky ny vahoaka ho mpiasany akehitriny eto amintsika ny mpitondra mpanompo ny vahoaka ny mpitondra karamain'ny vahoaka nametraka ny mpitondra hoe fahefana mpanao lalàna mpanaramaso solon-tenam-bahoaka ina zava-misy eto alatsiny aho tsisy antenaino am'izany député zany nge inona tsony ny antenaina am'izany député sy ny parlement tsy solon-tenam-bahoaka tsony fa toerana fanaovana bizina na faly reo député mampantatra na namana koa ny sasany hoe de zany ny zava-misy eo